Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Mioby ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazà ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Iaraka ivavaka isika rehefa malala. Tompo Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra. Amin'izao ora sy fotoana izao dia miandrandratra ny fanatrehanao izahay. Tsy ny fanatrehanao ihany Tompo fa ny fanovanao sy ny fanamboaranao anay ary ny fampahirezanao amin'ny alalan'izany fanatrehana masina izany. Ka naiza toerana misy ny zanakao rehetra mandrehan'izao afatra izao dia inoko fa ho feno n'izany fanatrehanao izany fo amam-pananay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako amin'izao sabata masina izao. Misaotra anareo tsiraray avy izay manaraka tsy tapaka ny Hopfy Radio ary ankehitriny tsika dia tonga amin'ny fotoana manokana ny amin'ny Fanompoam-pivavahana. Manasanao mba hiaraka hiaino izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Amin'ity sabata ity dia ny firarintsoanay dia mba ho feno ny fanahin'ny masin'Andriamanitra ny tsika tsiraray avy, mba ahafahantsika mandray ny afatra izay morenesintsika rehefa aveo izay ho eto amin'ny mpanompony. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiaraka hanao ny hira fa 3:30 isika, saotra atolotra anao rehetra iko. Hira fa 3:30. Iarahantsika miredona izany hira izany.
Malasantsika ndray ny baibolitsika ka nokatra izany ao amin'ny Josoa toko 17 ny andininy 15. Josoa toko 17 ny andininy 15. Rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Josoa taminy: raha firenena lehibe ary ianao dia miakara any amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanin'ny Perzita sy ny Refahita. Fa tery loatra aminao ny tanin'ny avoanan'i Efraima. Hotahinana izany teny izany hitondra fampaherezana ho antsika. Amen. Hiara hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny tombon'andro mbola omenao anay. Azonay manandratra ny fiderana, ny fankasitrahana anao. Misaotra ny nanomezanao anay izao sabata masina fitsaharanay izao. Misaotra no ireo fitahiana sesehena natolotra ho anay nandritra iny enemana iny. Koa amin'izao sabata izao dia manolotra ny fonay manontolo anao izahay. Vonoa ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao. Amasino izahay ary meo anay manokana ny valim-bavaka izay angatahany zanakao rehetra, na aiza na aiza toerana misy azy ireo. Raha misy azony tsy fahasalamana sy trano izy ireny, raha misy azo pahoriana, ampaherezo isan'andro mba tsy ho irery. Raha misy manana olana, bao ny olana rehetra izay sakana misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Matoky aho Tompo,
fa heninao avokoa ny sentom-pony tsirairay avy izay mihaino izao radio izao anio. Koa tanterao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay efa maty ho anay. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity hiraira ity. Faurina fijaliana no iainanety tebiteby aiaiatrany ny androm-piainana tokana ny lalana hale de ny manatona any Jesosy. Faurina fijaliana no iainanety tebiteby aiaiatrany ny androm-piainana tokana ny lalana hale de ny manatona any Jesosy. Laiza ny tany alehanao de fangeja ilay ratsitsy miala fa de ambabo fo tokana ny lalana ale de ny manatona any Jesosy. Naiza ny tany alehanao de fangeja ilay ratsitsy miala fa de ambabo fo tokana ny lalana ale de ny manatona any Jesosy. Faurina fijaliana no iainanety ilay ratsitsy miala fa de ambabo fo tokana ny lalana hale de ny manatona any Jesosy. De ny manatona any Jesosy.
ry raha lasana bavy malala amin'ity ora sy taona zay andrenesanao indray ny afatra ity a dia fifaliana ny manonona ny fiadana sy ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ary noho ny famondram-pony mbola natoy izao antsika ka na marary aza isika dia mbola eo ambavorotsika ihany ny fofinaina na efa saiky nidiran-doza aza dia noho ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola afaka mandre, afaka miaino, afaka mahafantatra hatrany ny lalana zay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika indrindra amin'ny alalan'izao onjam-peo izay mitondra fanantenana ho antsika izao. Zarao mandrakariva ary aoka tsy hanapaka ianao amin'ny fiainonana izany onjam-peo zany satria hitondra fanantenana ho anao amin'izao fiainana efa mandreraka sy mihasarotra izao. Ka dia hiditra eo amin'ny Josoa 7:12 isika. Bokin'ny Josoa moa zany zao no nandehanantsika nandra zay fotoana lava dia lava izay ary dia isaorantsika ny tompo satria mitarika antsika ao amin'ny lalana amin'ny fiainana mandrakizay amin'izao la désert efitra, tany efitra zay lalovantsika, problema maro samihafa ady isan'andro tahaka ny eo amin'ny bokin'ny Josoa mialohan'ny hidirantsika amin'izany tany Kanana izany. Ka ny Josoa 7:12 zany zay ny alohavan'ny 15 sy ny 19 dia mikasika hatrany ny zaratany, ny partage n'ireo héritage rehetrarehetra izay efa nisorodalany Mosesy avy tamin'i Jehovah raha teo moa zany zao ny anjarany anina, zao ny anjarany anina, zao ny anjarany anina. Ary dia mbola mitohy ato amin'ity 17 ity ny resaka fizarana n'ireo lova zaratany araka ny foko ny zanak'Israely avy. Ka dia andray izany tenin'Andriamanitra izany isika, andray lesona. Indray zany rehefa mamaky izy tsotra fotsiny ianao dia inona ary ny zavatra tena tian'ity ambara, fa rehefa mandalina sy mandinika ianao dia hitanao hoe misy lesona lehibe zay tian'Andriamanitra ho ampita amin'ny fiainantsika tsirairay avy ao anatin'ity bokin'ny Josoa ity. Ka dia andeha isika hivavaka fohy ary hanokatra ny tenin'Andriamanitra ny Josoa 7:12. Fanamasina mahery eo araka ny efa nampanantenanao dia anome fahendrena izay rehetra mangataka an'izany ianao. Ka dia ataovy eo ambavako ny teny, ataovy ao an-tsaiko ny voambolana rehetra ary ny fanomanana n'izany niaraka taminao dia tsy ho very maina fa mba ho tena tafavoaka ary isiako ny any amin'izay rehetra miaino an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ho vakitsika ry havana ny Josoa 7:12. Josoa 7:12 dia vakitsika ny andininy ray manontolo satria tsara foana zany mamaky ilay contexte dia mazava amintsika ilay izy rehefa avy eo. Ary nahazo zaratany tamin'ny fitolokoana ny firenen'i Manase fa izy ny lamatoan'i Josefa, dia Makira lamatoan'i Manase rain'i Gileada fa izy ny mpanafika ka nahazo an'i Gileada sy Basana. Ary nisy koa antaranaky Manase sisa araka ny fokony dia ho antaranaky Abiezera sy Eleka sy Asriela sy Sekema sy Efera ary Semida. Ireo no zanakalahy Manase zanaky Josefa araka ny fokony. Fa Zelofada zanaky Efera zanaky Gileada zanaky Matira zanaky Manase kosa tsy mba nanan-janakalahy fa zanaka vavy ihany. Ary izao no anarany zanany vavy: Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. Dia nanatona teo anatrany Eliezera mpisorona sy Josoa zanaky Nona ary ny lolona izy ireo ka nanao hoe: Jehova efa nandidy Mosesy hanome anay zaratany eo amin'ny anadahanay ary dia nomeny lova teo amin'ny rahalahy andrainy izy araka ny didin'i Jehova. Dia nahazo anjara-polo Manase afa-tsy ny tany Gileada sy Basana izay ny andafin'ny Jordana. Satria ny zanaky Manase niarana azo lova tamin'ny zanany lahy ary tany Gileada dia ny zanakalahy Manase sisa. Ary ny faritany Manase dia hatrany Asera ka hatrany Mikmeta tandrifin'ny Sekema dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramin'ny mponina ny antapoa.
ary any Manase ny tany sy ny tapoa fa tapoa kosa izay eo amin'ny faritany Manase dia antaranaka Efraima. Ary ny faritany dia nidina hatreo atsimo loasandrika ny kana ireo tanàna teo amin'ny tanànany Manase ireo dia ny Efraima, ary ny faritany Manase dia teo avaratry ny loasandrika ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Ny atsimo dia ny Efraima ary ny avaratra dia amin'ny Manase, ary ny ranomasina no faritaniny ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo atsinanana izy. Ary Manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera dia Betisana sy ny zanaboiny, ary Ibleama sy ny zanaboiny, ary ny mponina ny Dora sy ny zanaboiny, ary ny mponina ny Andora koa sy ny zanaboiny, ary ny mponina ny Tanaka sy ny zanaboiny, ary ny mponina ny Megido sy ny zanaboiny, dia amin'ny avoana telo ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranaka Manase fa tiany Kananita itoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely dia nampanao fanompoana ny Kananita izy fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'ny Josoa ny taranaka Josefa ka nanao hoe nahoana ny lova iray no anjaranay, anjara iray ihany no menao anay, kanefa ao efa tonga firenena lehibe fa notahiany Jehova toy izao mandraka ankehitriny. Dia ho Josoa tamin'ny raha firenena lehibe ary ianao dia miakarany amin'ny ala ka miteveza ho nenanao any amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany avoana Efraima. Dia hoy ny taranaka Josefa, tsy ampy ho anay ny tany avoana ary manana kalesy visy ny Kananita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka dia izay any Betisana sy ny zanabony ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josoa tamin'ny taranaka Josefa dia Efraima sy Manase, firenena lehibe ianao ka mahery indrindra, tsy anjara iray ihany no azonao fa tany avoana koa, fa ala izany ka tevezo dia ho anao ny any atsisiny, fa handroaka ny Kananita ianao dia manana kalesy na dia manana kalesy viaza izy ireo sady mahery. Ny lohatenin'ny afatra ho antsika zany amin'ity ora sy fotoana ity dia izao hoe angatao izay anjaranao, zany hoe alaivo mihitsy ilay anjaranao, na inona zany eo amin'le toerana eo dia alaivo mihitsy ny anjara. Misy anjara voatendro anao averiko foana zay amin'ny toerana maro samihafa amin'ny teny fikasan'Andriamanitra araka ny reto voalaza reto. Dia hitantsika tao amin'ny tantara tao zany hoe tonga eo amin'ny Josefa moa zany zay tena marina fa hoe Joda no angalana ny mpanjaka rehetra, fa Josefa kosa dia ilay anisan'ny nahatanteraka ny teny fikasana noho ny ilay izy nifindra tany Egipta sy ny sisa zany. Dia nananjanaka Josefa ozy izy dia Efraima sy Manase, ary mifantoka amin'ireo ny anjaran'ny Josefa zany dia lasan'izy roalahy ireo satria ireo no zanaky Josefa zany. Ka eto zany dia tsara ho fantatsika ry raha lasy anabavy malala fa misy zavatra zay lesona lehibe zay tian'Andriamanitra omena antsika amin'ny alalan'ity tantara ity. Ny teboka voalohany zany dia hoe indraindray tsika mitaraina amin'ny anjara kely izay omena antsika. Raha ohatra ka tokony natsoina azo zavatra lehibe isika dia mitaraina amin'ilay zavatra kely dia kely, indraindray zavatra minimum no tena manahirana antsika, fa le zavatra lehibe sy ny fitahiana lehibe tsy hitantsika mihitsy eo amin'ny fiainana indraindray. Dia izay no mahatonga ny hoe tahaka ny Josoa izy zao reto taranaka Josefa, Efraima sy Manase zany dia hoe olona be izahay nefa tokana ihany ny anjaranay, ohatrany hoe mijanona eo amin'ilay toerana maha hoe olona be fotsiny zany fa tsy mandeha mitaky an'izay sady mandeha araka an'izay fahalehibiazanao zay. Tsika zany ry avy malala dia natsoinao amin'ny zavatra lehibe fa tsy natsoinao amin'ny zavatra majinika, ary ny fahafantarantsika ny tenantsika indray dia goavana manana ny fahamarinana lehibe
de nefa tsika ny akta zay ataotsika zany dia akta kely tsika manana fahendrena lehibe mihitsy amin'ny indrindra fa amin'ny fahataorana ny Jehovah sy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra zany mahalala fahamarinana lehibe fa ny akta zay ataotsika ny action zay ataotsika zany dia kely de kely tsy misy dikany akory tsy mifanaraka amin'ilay fiantsoana ho amin'ny fahalehibiazana zay ananatsika ary eo zany de miteraka problème foana eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fahafantarantsika ny sitrapony ary izay le hoe fitakina ny teny fikasana izay de zay no nahatonga ny hoe Josoa de niteny tamin-drareo mihitsy hoe raha olona lehibe ary ianareo dia miekara mandehana mihitsy alay vitendrim-bohatra io te misy zavatra maromaro zay niteneny eo fa mbola hitantsika eo teo zay rehefa avy eo efa nomen'Andriamanitra ny fitahina isika efa ataotsika hoe efa eo amintsika mihitsy ny teny fikasana efa nomenantsika daholo ny zavatra rehetra araka ny voalaza voasoratra ao amin'ny soratra masina fa ny problema antsika zany de miandro tolorana foana ary zay zany no tena olana hoe tsika miandro tolorana marina fa eo ny fiteny fikasana marina fa mandeha amin'ny finoana isika fa ny fananana finoana sy ny fitakina ny teny fikasana de tsy midika hoe mipetra-potsiny na hoe tolora-potsiny fa misy zavatra zay mila takina amintsika mila mihitsy isika hoe mandeha mihitsy manenjika an'izay raha zay no azo ilazana azy run after it ozy izy ny teny anglisy you have to claim zany hoe tena takina mihitsy le izy andehanana mihitsy any am'izay zavatra izay fa raha voarina mitaraina foana amin'ny zavatra kely sy madinika ianao nefa ianao olona lehibe ny finoana manam-pinoana ianao olona mpanompon'Andriamanitra ianao fa ianao de mitaky zavatra kely ary ny zavatra kely sy madinika rehetra dia efa manahirana anao daholo ao zao ry ava malala hoe aza mieritreritra mihitsy ianao manam-pinoana lehibe nefany tsy misy asa lehibe koa ataonao anatin'le izy ny finoana lehibe zany sy ny fahalehibeazany eo amin'ny finoana de mitaky asa goavana kokoa sy mitaky an'izay le hoe mandeha fa amin'ny fahasahina maka ny teny fikasana sy maka ny anjaranao zay ka de zay zany ny zavatra zay niteneny Josoa hoe nareo firenena lehibe kanefa miandry tolora-potsiny teboka faharoa de zao hoe araka ny voalazany 5:12 eo dia ozy mihitsy ny teny donc jerentsika le 15-16 teo hoe ozy izy ny teny Josoa hoe de ho Josoa tamin'ny raha firenena lehibe ary ianao miakarany amin'ny ala ka miteveza honenanao ny amin'ny tany Perizia sy Refeta fa tery loatra aminao ny tany avoany Efraima de hono taranaka Joseph tsy ampy ho anay ny tany avoana ary manakalisy viny kananita rehetra izay monany amin'ny tany lemaka de izay ny Betisana sy ny zanaboany ary izay any amin'ny lemaka Jezirely eto zany de zao hoe raha ohatra ka lehibe ary ianareo de mikarany amin'ny tendrombohatra raha lehibe ianareo de tevezo ny ala fa aza mijanona fotsiny amin'izao miakarany amin'ny tendrombohatra tapao ny ala de mbola namaly ihany reto lehilahy reto manana kalesy vy na de manana kalesy vy azy izy ireo de zao hoe horesinao ihany zay nge le izy fa matahotra kananita mbola tsy nanomboka akory ny ady de fa resy tsika indraindray misy zavatra eo amin'ny fiainana zany sy eo amin'ny fiainana ara-panahy zavatra mbola tsy nedivana zavatra mbola tsy natao de fa resy ady indrindra moa ny andraikitra ao amin'ny fiangonana na andraikitra lehibe na misy zavatra anendrenanao zany mba ho ataona hoe maheno mihitsy ianao ny tompo manao hoe zao no ataovy de isika zany mieritreritra ny tenantsika hoe lehibe nefany le zavatra ataotsika kely de kely le zavatra takin'Andriamanitra nefa dia mitaky finoana lehibe mifahasahina lehibe zay zany le hoe aoka hieritreritra zavatra goavana foana isika think big ka tsy miandro tolorana fotsiny io ny tany lemaka amin'ny renam-pangady fa mety mbola misy tendrombohatra ekarana eo mbola misy avoana mila etra eo mbola misy tiala be mila tevezina mitaky asa zany ry ava malala ary mbola hitantsika ina dikany zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa avy eo fa raha misy aza ny ady matahotra kananita be de be ny olona mbola tsy niady akory mbola tsy nanao ininona akory de fa resady enao mba atao lehibeany vehivavy de fa matahotra atao filohan'ny korala de fa matahotra atao mpitahiry vola de fa matahotra atao loholom-piangonana de fa matahotra ry ava malala aoka andeha amin'ny fiantsonany fahalehibeazana isika fa aza mivarahotsana nefa mbola tsy niady akory fa tiany Satana reny olona tsy mbola niady nefa fa resy reny ny teboka manaraka fahatelo de zao hoe
eo an-tanatsika ny hery zay zany mila atao eo amintsika foana hoe men'Andriamanitra hery isika fanahy mahery ny men'Andriamanitra atsika ary eo ampelantanantsika zany hery zany de zao hoe eto zany de tsy nanampy mihitsy ny anjaran'ny reto olona reto hoe de ampina zany ny anjaranareo fa anesorana ny Ndrianina ry amin'ny Robena ohatra na neny Nafitaly esorina fa omenanareo tsy izay no nataony Josoa tsy zay mihitsy nataony Josoa fa nanome baiko izy hoe hovinonao reo olona rehetrarehetrareo satria afaka manao an'izany ianao tiako be ny toetsain'ny Josoa afaka nareo milaza ve zay fa firenena lehibe firenena ngeza be mahery izahay nefany ny action ataony reto zanaky Josefa reto de tsy misy akory de ozy izy Josoa bon raha izay no izy sady tokony miakitra mitovy amin'izay alehibeazanao zay ianao ary manarak'izay de ndana miady fa ao aminao ny hery rehetrarehetra ao aminao ny hery rehetra vononao izy ireo afaka manao an'izany ianao Andriamanitra zany matoa manome anao challenge manome anao défi manome anao fiakana de afaka manao an'izany ianao ry ava malala fa aza mijanona fotsiny amin'izao tsy manome zavatra mety tsy ho zakanao ny tompo fa afaka mihoatra an'izany ianao ary misy anjara tandrifo anao anjara voatendro anao mbola betsaka tokony hanitatra ny ambaindainao ianao fa mijanona fotsiny amin'ilay fahakelezana hoe bitika sy kely de mijanona eo fa alefaso hitaro arak'izay tokony atao de zao hoe tsy tokony angataka fitahina vaovao raha tsy mbola niraisinao akory aza le efa nomenanao teo aloha ary tsy amivava fotsiny zany ny finoana tsy ampy fotsiny zany ny manana finoana eo amivava hoe za manam-pinoana fa ilayntsika ny finoana misy action finoana misy asa arahana hetsika arahana mouvement ny finoantsika fa tsy mijanona fotsiny eo arahana asa mety goavana ny asa zany hoe tendrombohatra no tsy maintsy ekarana sy alaina zany hoe atiala be zany tevezina mbola aizany ty asa zay miandry ka de zany rehetrarehetra zany ry havana de ao anatin'ity Josoa fitoko fa 17 ty daholo ka dia ny anjarantsika zany de hoe men'Andriamanitra ny teny fikasana anjarantsika mandray an'izany amin'ny finoana ny finoana nefa tsy vita ny vava fotsiny fa miaraka amin'ny hetsika miaraka amin'ny action miaraka amin'ny asa izay tsy maintsy atao ary aza mieritreritra hoe za de madinika lehibe ianao natson'Andriamanitra ho amin'ny fahalehibeazana ianao de aoka hetsika tahaka n'izay fahalehibeazana izay de toute façon ny Andriamanitra izay vavahantsika de Andriamanitra lehibe ka raha Andriamanitra lehibe ny vavahantsika nefa ianao mieritreritra ny tenao hoe bitika sy kely de zao hoe tsy misy dikany ny antony vavahana sy ananan'io Andriamanitra io mila mihetsika mitovy amin'ny fahalehibeazana izay le Andriamanitra isika ry ava malala ka dia lesona lehibe ho atsika zany raha ety ampamarana de zao hoe mila alaitsika zay tendrombohatra rehetrarehetra raha mipetraka ianao de mitsangana zany zao hoe tena mila mitsangana isika ao anaty aretina ve ianao ataovy ambony moral hoe tsy maintsy resy tia noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny problème sy ny tsy fisinany fahalemena ve ianao na ao anatin'ny tsy fisina asa ve ianao fotoana mety indrindra izao raha miahiahy ianao ny amin'ny ho avy miahiahy amin'ny zavatra rehetra mino fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra efa niemotra ve ianao niala tamin'ny finoana nangatsika tamin'ny fivavahana ve ianao manomboka izao mitsangana indray de mandrosoa fa fotoana mety zao fa any atendrombohatra no mety misy ny fitahian'Andriamanitra anao io le tendrombohatra senalaina io mety tsy maintsy miakatra ianao fa rehefa ny ambony ianao vao mahatazana ny zavatra rehetra tadidiova rehefa miakatra tendrombohatra ianao na miakatra ny avo de zao hoe mia manakaiky ny lanitra ianao amin'izay fotoana izay tsara kokoa ny rivotra amin'izay fotoana izay ary hitanao daholo ny ambany rehetra efa niakatra tendrombohatra ve ianao efa niakatra avoana ve ianao fa arakaraka ny ekaranao amin'ny haute altitude zany de miahitanao ny zavatra rehetra ary any ambaninao daholo ny zavatra rehetra any mety misy ny fitahianao sahi miatrika sahi miakatra ary sahi mampitombo ny finoanao amin'izany tendrombohatra izany any ambadiky ny ala rehetrarehetra any mety any ny fanananao any anatin'ny ala rehetra any zany mety misy ny zavatra rehetra miafina
ka izao sahi mikapany ala mety ala amin'ny fahalemena zany ala amin'ny problema zany mety ala ny toe-javatra maro samihafa manana antsy lehibe fikapana ala isika dia ny soratra masina zay no mahatonga ny hoe sabatra ny soratra masina io no tahaka ny sabatra zay amelezanao iadivanao amin'ny satana zay le ary amin'ny Efesiana 4 tafio ny fiadiana rehetra sabatry ny fanahy ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia sabatry ny fanahy ka kapao ny ala rehetrarehetra fa ao no mety misy ny fitahiana izay avy amin'Andriamanitra ka aza matahotra miatrika ala miatrika tendrombohitra isika tsiraray avy fa amin'izany mety hitahian'Andriamanitra atsika tsiraray avy zany dia zao hoe teneniny foana ny tenanao ho any tendrombohitra ho any tapitendrombohitra hiakatra ny avo aza mampidina bara mihitsy misy olona be deaibe zany efa eo amin'le toerana ambonimbony izy efa mba nahavita zavatra tsara teo amin'ny dingana ara-panahy dia zao hoe noho ny nataony hafa noho ny fijeren'ny hafa sy ny fampitany hafa hoe ry any ohatra fotsiny ty zany zao misy ohatra tena tsotra hoe ao anatin'ny fanompoana zany dia efa teo amin'le sehatra mihitsy ianao nanompo sy ny sisa dia mahita ny olona ry anina aza tsy manao dia ianao koa zany mampidina ny baranao hoe za koa zany tsy anao satria ry anina tsy manao tena tsy izy mihitsy ohatra zany zao hoe misy fotoana le vonjena reny ty zany tonga dia zavatra teratera hoe fahatarana zany zao dia mahita ny olona tara sy ny olona rehetra ao aza olona tara daholo dia tsika ve no tonga aloha ianao zany izay efa mpitonga aloha dia mampidina n'le baranao zany ny olona zay tsy afaka miakatra tendrombohitra satria mampitany tenany ny olona tara ndrainy azy no ampitany tenany ny olona tsy manambo tsy manompo ndrainy azy no ampitany tenany hoe za rery ve zany raha diakona indray anao za rery ve zany manadio ny trano eto tamin'iny taona iny aloha tena za rery embolana zay tsisy manao daholo ny olona fa za rery ny manao za rery dia zay foana ianao efa ny tendrombohitra fa retsy olona retsy mbola eny ambany dia ianao ve zany ampidina ny tenanao any amin'le olona ambany ary zay le problema zay rehefa nanana toetra tsara ianao nisy zavatra ny famboniana teo amin'ny fiainanao nefa ianao lasa mampidina n'izay indray dia tadidio fa tena mbola tsy ao anatin'ny fahalehibiazana fa ny olona ao anatin'ny fahalehibiazana dia tsy mampidina ny baranao viana mihitsy fa rehefa teo amin'ity niveau ty izy dia tsy mampidina n'izay niveau an'izay hoe hidina ny ambany indray fa vao mainka aza miakatra na ianao rery aza no mahafaka miakatra amin'izany tsy problème fa izay mihitsy le tadiavina eto zay ka dia tsy ambava fotsiny zany fa hanana finoana matanjaka isika manomboka izao ary dia hikapan'ireo ala rehetra hikaroka n'ireo arena rehetra ny anatin'ireny zavatra izay nataon'Andriamanitra ireny koa dia takio ny anjaranao ampinoana alaivo ny tendrombohitra alaivo ny atiala rehetrarehetra fa aza miandry tolora-potsiny indrindra eo amin'ny tontolo ara-panahy zany maire zaralasy anabavy malala fa mahafinaritra foana ny tenin'Andriamanitra indrindra nyity bokyny Josoa ity hivavaka isika ray masina tsara indrindra misaotra noho ny Josoa 7:12 indray androany izay nampianatra anay fa mila mitaky ny teny fikasana ary miroso ampinoana manaraka ny fahalehibiazana izay fanomenao izahay fa tsy miandry tolora-potsiny eto amin'ity fiainana ity ary mangataka aminao izay mba samy afaka hiatrika tendrombohitra ny mpiaino rehetra afaka ihany koa Jesosy hikapa ny ala izay mety karazana ala rehetra ary hitsofoka any anatin'ireny mihitsy izay na dia maizikitroka sy misy biby tsy fantatra aza dia iroso ampinoana izay satria manana ilay sabatra fikapana an'ireny karazana ala ireny dia niteninao izany dia atafio anay ny hery mba ho tonga amin'izany fahalehibiazana zany rehetra ka tsy hampidina ny bara mihitsy fa mba ho tena vao mainka hitombo sy hiakatra amin'ireo zanatohatra ara-panahy dia misaotra indrindra fa hitany teknisianina hitany onjapeo ianao izay manaparika ny filazantsara sy ny afatra ary ny fampahirezana ho an'ny hafa ka dia mino atompo fa ny asan'ny maizina rehetra izay animba sy hamotika dia tsy anakery tsy anam-pahefana noho ny fahasoavan'i Jesosy izay amin'reto rahalahy sy arabavy mikirakira ny onjapeny rehetra petraka aminao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa indray raha lasy anabavy malala hitantsika rehetra ny tompo amen.
misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hopfy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina nytoy izao eto amin'ny Hopfy Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo Fandaharana eto amin'ny Hopfy Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana hoanao.org/Fandaharana. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika leo ity.